antsika tomboko vavy sy tomboko lahy mpanaraka ny fandarana sonanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 araka rehefa fantatsika nambara androany dia manambahiny sika tsy izy zany fandriamatoa Randriana Soloarmina Tina. Izy dia mpandrindra nasionaly ny HFKF. Ny atao hoe HFKF Andriamatoa Tina dia hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena. Ho an'ny firenena. Miaraba anao aloha. Miaraba Jara Vojanahary dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka an'izao fandarana sonanga zao dia misaotra nanasanay. Ya. Ny antony tena nanasako anao dia mandeha ny resaka, tsy hoe mandeha ny resaka fa efa mivoaka mihitsy moa le hoe anao conférence nationale chrétienne ianareo atoato. Sao dia mba isika ny HFKF hoe manomana an'izy raha tsy diso miaraka amin'ny fikambanana mampiely baiboly izy zay. Ya, azava kely vetivety. Ya, misaotra. Hatramin'ny voalohany taona Joary dia efa nisy ny fanambarana tamin'ny 17 volana Febroary taona 2024 fa noho ny 700 taona ny baiboly malagasy. Zany hoe vanim-potoana anankiray goavana zany ho an'ny firenena. 700 taona ny baiboly malagasy tsy ahivona Joary. Efa voadika tamin'ny teny gasy moa zany 700 taona zany sa mbola taona 537 no voadika tamin'ny teny malagasy ny baiboly. Dia ny baiboly malagasy no renibe ny baiboly voadika tamin'ny teny-drazany aty Afrique. Io zany ny bébé doyenne de toutes les bibles en Afrique. Fa io baibolitsika io zany ny mankalaza ny 700 taona. Zay ny mampiely baiboly malagasy moa no anisany hoe mampiantrano sy mitarika an'izany. Dia nambara ny mpitarika kristianina maro tao anatin'izay hoe fotoana izao. Tokony iarahan'ny kristianina ihany koa mikondosy mihevitra hoe inona no anjaran-draikitry ny kristianina eo anatrehan'ny firenena ary inona ny asa izay ampanaovin'Andriamanitra azy ao anatin'izay mety hoe fepo-taona izay mbola iainana. Eo ilay tiako marihana hoe zany io conférence nationale chrétienne na ny fikaonan-doam-pirenena kristianina na ny FPK dia efa tany aloha zany le izy Joary no efa zay mihitsy le tianao tenenina satria hoe inona indray no mahataitra ny kristianina, inona ny tianao tenenina ao anatiny fandaharan'Andriamanitra zany izy io Joary. Ary zay moa mahatonga antsika hoe andao mba atao mafimafy kokoa ny antso anatonana anareo ihany koa ao anatin'ny resaka haino vakijery ahafahana mampita an'izao antso izao. Ny tianao tenenina dia tsotra hoe tsy kisendrasendra io ry havana fa ny Andriamanitrantsika dia mampifandray an'izany hoe fikaonan-doam-pirenena kristianina voalohany eto Madagasikara ary mampifandray ankehitriny amin'ny tantaran'ny firenena miditra ao anatin'ny resaka fanorenana indray ny firenena na ireo fondation de la nation. Melo lalana n'le conférence nationale ny fandaran'Andriamanitra dia lasa an'izay. Tsika tsy ny atao hoe nanakana na ny influencé ny tany amin'ny fitondram-panjakana na ny tany amin'ny FFKM. Ny FFKM aloha dia efa mahafantatra ny fisian'ny fikaonan-doam-pirenena kristiana. Fitondram-panjakana ny mety ataoko hoe voaingaikaingana izy ny nahafantatra. Fa andao apetrakintsika Joary ny fandaran'Andriamanitra dia io aloha no manomboka ao anatin'ny resaka reo fondation izay hivondrona ny atao hoe mpandray anjara rehetra manerana Madagasikara. Saika ny tany hoe nijapianareo le fihetsiketsehana teto amin'ny firenena dia hoe andao devansena ny fanjakana ay fandaran'Andriamanitra. Efa zay le tiako tenenina. Aloha mba tsy indriny zay satria zay ny zavatra marina dia ambarantsika ao anatin'ilay izy. Io fikaonan-doam-pirenena kristianina io moa zany dia amin'ny 720 ny volana Novambra eny amin'ny ISTS Mandrimena Iavoloha. Ya, le izy ve asahana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay conférence nationale zay hoe resaka fambolena ato, resaka sa hoentina maha-kristianina fotsiny le izy? Ny vina aloha satria rehefa manatanteraka an'izy io ary io hoe andiany voalohany. Ny vina ao anatin'le izy dia hoe Madagasikara ny Kristy ho an'ny Madagasikara. Tsy tsika nanao an'izay fa efa teny faminaniana hatrany amin'ny ranavalina faharoa zany zavatra izany dia lovaintsika aty aoriana ary ho tanterahana ihany koa inona ny anjara manta izay tokony ho tanterahantsika ao anatin'ilay izy. Fa mandiany voalohany azy dia manana tanjony anankitelo ilay izy Joary. Ny tanjony anankitelo dia hoe hitaona ny kristianina hijoro any amin'ny sehatra izay iasany
ianao zao anatin'ny resaka serasera dia antsona zany ianao sady ijoro amin'ny mampanao gazety no amin'ny mahakristiana zany hoe misy soatoavina zany fanaova gazety zay teneny ny tenin'Andriamanitra ohatran'izay koa ny hafa ka ny fikaonandoha-pirenena kristiana dia misy sehatra folo zay masahana ny lafi-piaina ny firenena ray manontolo io zany le tenenina hoe cercle d'influence na sphère d'influence ao anatin'le izy ka tanysaiko le izy hoe lafiny resaka fianakaviana ny fianakaviana no institution napetrak'Andriamanitra voalohany indrindra anatanteraka ny asa zay nampanaoviny ny zanak'olombelona eto an-tany faharoa ny lafiny resaka fanabeazana fantatro angamba ny asaribidin'izany eo amin'ny lafin'ny firenena sy ny hoavin'ny tarana fahatelo ny lafiny resaka toekarena faefatra ny lafiny resaka politika ny fadimy ny lafiny resaka serasera ny fahenina ny lafiny resaka zavakanto ary ny fafito ny lafiny resaka serasera zay fafito zany favalo lafiny resaka tanora satria 5.1 malagasy dia tanora valo fasivy azafady ny lafiny resaka tontolo iainana ary ny fahafolo ny resaka teknôlôjia satria zany ny ainatsika amin'ny reo sehatra folo reo zany ny everina fa nisan'ny sehatra manandanja ao anatin'ny firenena anankiray ka rehefa ny anatin'ireny sehatra reny ny vitatsika no mampiatra ny soatoavy ny tenin'Andriamanitra dia makantsika amin'ilay lalana atao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra ary zay zany ny anton'ny fikaonandoha-pirenena taona 520 anatrarana tanjona anankitelo kristianina mijoro kristianina miombona dia kristianina mandray andraikitra eny ary rehefa mivoaka zany ny fekevitra amin'io dia io no entinareo any amin'ny fikaonandoha-pirenena zay omanin'ny fitondram-panjakana sa tehirizinareo fotsiny le izy hoe influence kay mo lafiny anankiroa le izy joary rehefa vita ny fikaonandoha-pirenena izay anisan'ny tenin'Andriamanitra fanefa dia ny Hebreo 4:4 hoe aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ny entanina amin'ny kristianina zany dia zao andao isan'andro tamin'ny mbola kely rehefa nanao ny antily tany amin'ny sekoly dia zany hoe raha tsy diso didy fahenina anao asa soa isan'andro fa ny anisan'ny zavatra tsapa dia indraindray lasa somary na maivanina na tsy dia hita firy na tsy structuré ihany koa ny zavatra ataon'ny kristianina eny ivelan'ny fiangonana dia rehefa mivoaka zany ny tsoakevitra ny fikaonandoha-pirenena io dia zavatra roa no lalana ny anankiray dia ho zaraina ny fikambanana kristianina ny fiangonana kristianina ny fianakaviana kristiana hoe reto ny tsoakevitra izay iarahan'ny kristianina mifanetona eto Madagasikara ho taterahana zany miainga avy eny ambany iny fa fantatra ihany koa nefa fa ao anatin'ny fanorenam-pirenena tsika ary zay le nresantsika tany am-piandohana dia ho atolotra sy ho arovana eto amin'izay zany le tiana ho tenenina hoe manomboka hatreto kosa ny kristianina dia le fomba fiteny hoe les trains passent mais les chiens restent sur leur faim et qui aboient seulement tsy zay zany ny zavatra iseho fa ny tanjona dia kristianina manana ny heviny kristianina manana zavatra zay ho ajoro eto anivon'ny firenena ary kristianina mandray andraikitra dia ireo zavatra hoe zany no entina ny amin'ny antanatohatra rehetrarehetra tsika koa manaja ny rafitra zay misy ka na avy ny fotony na avy aiza ny anaovany alesy dia miteny kristianina hoe vonina isika hiatrika ihany koa zany fanorenam-pirenena izany andriamatoa ty apetrako ty asa ny fomba malinao azy fa ny fanontaniako dia tsotra fa ngamo tsy kristianina foana hatramin'izay no mitondra nyty Madagasikara ty na tamin'ny fahampanjaka ranavalina farolona zay no teo nandalo ny frantsay nanajanaka atsika kristianina mandraky ty ny androany firy ny mpitondra fanjakana teto kristianina daholo tsisy tsy aleny zany reny fa zao vao tena hoe hiasa amin'izay ny kristianina eto aloha dia atao hoe ny tenako aloha ny asiako mafy eo anatrehany toejavatra misy amin'ny firenena manaiky ny kristianina fara toy izao ny toejavatra misy eto amin'ny firenena dia andao ataontsika hoe tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny kristianina tsy ampy ny fanohanan'ny kristianina ihany koa andreo rehetra zay nandray andraikitra
zany hoe nisy fahalemena zany tao anatin' izy ary zany ange joary ny anton'le hoe fikaonado-pirenena inona ny antony zay mahatonga ny firenena tahaka zao nefa milaza isika fa ny atsasa-manilan'ny malagasy de kristianina ary mpitondra teo de kristianina tao ahoana moa raha lajoary ny tenenana hoe kristianina le olona eo kanefa rehefa tenenina izy hoe mba tean'olotra baiboly izay spécimen ho anao izahay zay tenin'andriamanitra izay am'maha kristianina anao mandritra ny heritaona stapany tsy mahazo audience eo anatrean'izy ajaniko eo iny fa tehiteny fotsiny aho hoe manaiky ny kristianina fa misy ny zavatra tsy ampy fa manaiky koa nefa isika fa mety misy anarana kristianina ihany tsy hitanisa hoe izana izy satria tsy nijoro amin'ny maha kristianina azy fa mety nijoro amin'ny maha teknisianina azy mety nijoro amin'ny maha franc-maçon anazy mety nijoro amin'ny maha ataoko hoe ao anatin'ny parti politika any azy fa ny kristianina koa mety nitazana fotsiny zay le teneniko teo hoe ny zavatra tokony hovainy eto anivon'ny firenena de kristianina mijoro miombona mandraindraiky andao isika ifanampy eo anatrean'le izy fa ny fanatsarana ny zava-dehibe ao anatiny tsy afapo joary zao tsy hoe tsy afapoa fa mbola teantany tadidio andriamatotiana fa ny kristianina de voazarazara amin'ny politika ary ny politika daholo na kristianina na mpanao sport manahirana be zany ny tonga de hoe apiditra ao anaty toerana anankiray ny kristianina de hitovy hevitra daholo zay nge ny probleme azonao ny tiako antanina ka ny hevitra tiana zao manana hevitra politika anankiray ianao fa tsy mitovy an'le kristianina anankiray de ianao mety tonga amin'ny fitondrana de zay tianao atao am'izay ny atao fa tsy mitana n'le foto-kevitra kristianina zay le mahasamy hafa azy joary ny zavatra nisy teto amin'ny firenena de tsy tafajoro tsara ataoko hoe tsy tafajoro tsara lay atao hoe tenan'ny kristy na misy araha ny fahasamihafana zay ny tenen'ny ten'andriamanitra hoe zarazaraina fanomezam-pahasoavana fa ny tena de iray raha kristianina ianao de miombon-kevitra ao anatiny hoe samy momba ny tena ao anatin'le izy de mifampiaina ny ten'andriamanitra mitany hoe miheverany any hafa fa aza ny tenanao ihany ary zay le toetsaina kristianina ao anaty ary zay ny tanjon'ny fikaonando-pirenena kristianina mijoro de miombona inona ny tiako tenena zany tao anaty raha azoko ane zany teanao république chrétienne nareo sa tsy zay tsy tehiteny an'izay fa raha voakanao le izy a de zavatra tianao tenena hoe tiana mpanjakany eto amin'ny firenena ny soatoavin'ny fanjakan'andriamanitra satria mahasoa ny firenentsika ny soatoavin'ny fanjakan'andriamanitra joary de mifototra amin'ny fitiavana mifototra amin'ny fahamarinana amin'ny mifototra amin'ny fampivelarana ny talenta any amin'ny Matthieu 5:20 de zany nomena talenta tsika malagasy nataotsika izy zany nodiniana ao anatin'ny fikaonando-pirenena raha miteny ianao teo voazarazara ny kristiana tena izay ary izy moa le anaran'lay association ny antsonao anay etsika fampiraisana kristianina ao an'ny firenena voavala ny fanteninao ezaka mbola mitoy zany ary zany mivavaka nataon'ny tompo any amin'izao natoko 7:20 mba ho iray ihany izy rehetra fa tsy hoe horay ny hevitry ny kristiana tena ilaina ny fahasamihafana fa ilaina ny fiombonana zay le hoe unité dans la diversité et diversité dans l'unité zany hoe ny finoana kristianina zany ny socle fa mety samy manana ny fomba hitantanany azy rehefa tonga sy folo am'zato taona ny baiboly joary baiboly anankiray ny eto Madagasikara finoana iray teny maro finoana iray zay zany ny tiatsika eo ajoro eto anivon'ny firenena tsy manakana hoe mety misy ny fahasamihafana mety misy anankiray mivavaka mety mitabataba misy mivavaka mety mandoaliko tsy mampanininy zany fa ndao zay zavatra hitovizany zay zavatra manome voninahitra an'Andriamanitra no banjinina ao anaty indrindrandrindra ao anatina fandaminana anankiray hoe mila mibanjina ihany koa tsika anankiroa le zavatra tena atao hoe tiatsika hivoaka ao anatin'le fikaonando-pirenena ahoana ny ahafahantsika manohy sy manatsara ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara ahafahantsika mitona ny olona mba hanana n'izany fiainana mandrakizay zay ny ahafaty an'i Jesosy Kristy zany fa hitsekirany ahoana koa ny andraikitritsika eo anivon'ny firenena amin'izany fanorenana ny firenena izany satria nataonao mpianatra tsika joary mialatsiny tiana tsy maninona ka misy fiteny ohatra zao hoe miseho katolika alohan'ny papa misy zay fomba isika malagasy zany zao ary ianao endrika anankiray eto amin'ny loko de tena miseho anao tena faran'izay kristianina sy mpanaraka ny fampianaran'ny Kristy sy ny ohatra zany tsy hoe miseho fa zay mihitsy zay mihitsy ianao fa ny vazaha nefany
zay tena nitondra azy io teto amintsika ohatrany mbola efa moatsy mbola efa eo ihany nataony vazaha zay finoana kristianina zay netiny voatra fa rehefa nivoatra izy a dia somary adinidininy le zavatra dia zay le teneninao zay tsy midika akory hoe rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia ho tafajanona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra atao hoe mila finoana velomina ary mila iainana ny finoana zany zavatra zany no tena mampalahelo ihany koa eto anivon'ny firenena ary zay le antso hoe andao amerina indray ny asin'ny tenin'Andriamanitra eto anivon'ny firenena malagasy 9 taona niny navitatota ny baiboly malagasy fa zany fiainana ny tenin'Andriamanitra izany no tiana ampiainana eto anivon'ny firenena misy fomba fitenina izay hoe andao re mba baiboly iainana filazantsara velona ohatra le niteneninao teo ny any ivelana fa tsy fakatahaka fa ny manahirana nge dia le zavatra misy avy any ivelany tiany zareo koa ampiarina eto zay rahantsika mahafantatra ny fiarahamonina fa efa manomboka rahankitsiny miteny azy hoe mivily amin'ny lafiny ara-moraly samy hafa dia zay no mahatonga izy hoe misehatra folo joary zay horesahana ao anatin'ny fikaonam-pirenena fanontaniana anankitelo no horesahana ao anatiny inona ny toe-javatra misy eto anivon'ny firenena eny anivon'ny fiarahamonina inona ny ambarany tenin'Andriamanitra satria milaza zavatra maro amin'ireo sehatra folo ireo ny tenin'Andriamanitra ary fahatelo ahoana ny ampiarantsika azy ity fikaonam-pirenena ity zany dia tsy resaka fotsiny le tenena teo le teny faniva hoe ahafahantsika mifampandinika mampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara asa zany ny zavatra tiana orona ao anatin'le izy ary hitsekilany firenena ihany koa ny miandry atsika zay le nitenentsika teo ataony tompo ao anatin'izao fanim-potoana zao ihany koa ny fanarenana ny firenena ary raha-tadiditsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany tantaran'ny Nehemia zany hoe nanangana indray ny manda ny Jerosalema fotoana zao joary miverina amin'le ety amboniny tany mety etotsika ka eto Madagasikara tsy mbola niala tetotsika fa isorana ny tompo nitondra anao tany an-danitra aloha dia miverina eto indray atsika manaona ny fandraisanareo an'izao fitondram-panjakana hoe fanavozana ny repoblikan'ny Madagasikara zao makatovy ianareo mandavy ianareo nandray anjara tamin'le tolona teo izy ianareo sa ahoana eto azy zany dia mamaly amin'ny tenako manokana zaho manokana dia mino fa nisy tanan'Andriamanitra tao zay nahatonga an'izao toe-javatra misy zao ary eto dia mitodika manokana amin'ireo ao anatin'ny fitondram-panjakana ny filoam-panjakana sy ny manodidina azy aoka ho tsy haivana joary fa anisan'izay ataoko hoe fehezanteny anankiray zay nampientana ny kristianina maro filoam-panjakana colonel Mikael dia neniteneninao hoe fa raha Jesosy ny momba antsika ohatrohatran'izay le izy dia tsy misy mahatohitra antsika tena nientana tao anatin'izany ny kristianina ary ny tenako manokana nientana tao anatin'izany fantatritsika fantatrao ny toe-javatra misy betsaka ny zavatra miova sy mampanahy ao anatin'le izy mijoro ny kristianina ao anatin'ny fikaonam-pirenena kristianina zay manasa manokana anao sy ireo kolonel rahalahy efatra miaraka aminao fa anankiray aloha dia fahatsipy hoe izahay ihany koa dia tianolotra n'le baiboly spécimen ho anareo 10 rahalahy izay fanomezana omeny ny mampiely baiboly malagasy ao anatin'io fankalazana ny 770 taona amin'ny baiboly io ao anatin'ny fikaonam-pirenena ny tiako tenenina ao anatin'le izy dia zao io ny fandaharan'Andriamanitra andao tsy tazanina fotsiny andao mba tsy ho spectre fotsiny tsika joary eo anatrehan'le izy fa andao ho lasa acteur mpiara-manangana za firenena zay mampieritreritra le teninao teo mody ohatrany nandalo le izy nefa mampieritritra hoe io le fitondram-panjakana mitondra fanovana sy mampiaya tena zay ataoko majuscule dia grand dia tsy piako inona ny antony ny antony dia tsotra satria be da be le teny niova tao anatiny be da be le teny niova mitentsika tamin'ny vola foanana ny salam'izao ny androm-panjakana rehetra sy ny namany fa iarahana ny fiaraha-midinika atao ny zavatra ifampiresahana atsangana ny zay le zavatra nyresahana fa tiariana ohatrany tsy dia nisy an'izay loatra ary zay ny antso ao anatiny hoe tianoana an'izany fanorenana vaovao zany mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina ary ijoro ny zavatra anankiray nisan'ny tena mampiayahany koa ao anatin'le izy dia tsotra hoe natsangana moa le amenna tsy manina va tonga dia hitsambokinako le izy ny amenna na le andromaso pirenena
miaro ny ezaka nitolomana tamin'ny renitolona ireny a samy nanao zay nanandrify azy ny tsirairay andao anao ny andromasom-pirenena satria mitady misy andrombany eny anivon'ny iny izy teo fokotany sy ny namana dia nanao ny ezaka ny araka ny fondra fa rehefa tapitra ny tolona ilaina koa raha lajoary manangana ny andromasom-pirenena miaro an'ireny zavatra ny tolona izay ny nananganana ny amenina nivondronany kolektifan'ny ZNZ ireo tanoran'ny tolona izay anisan'ny mitarika ao anatin'izy io satria ry zareo ny anisan'ny atao hoe nanainga n'izany tolona zany eo ihany koa société civile ny syndicat ny secteur privé sy ireo atao hoe ray aman-dren'ny firenena fa rehefa mijoro io amenina io a dia anisan'ny antso tao anatin'ilay izy hoe ndao kosa re andao mba tsy ho diso lalana indray ny firenena ao anatin'izao kion-dalana izao satria tena sahirana ary zay ny hitako hoe zavatra anisan'ny mahafinaritra ao anatin'izao atao hoe vaninandro iainy atsika zao nefa mampatahotra raha ohatra ka tsy misy nyfandraisana andraikitra araka ny tokony izy fa rehefa nahitsika hoe nijoro a dia lasa ohatra ny kobona tao ilay fitondram-panjakana dia za izy zao tsika nahita maly la note du gouvernement ay atoato ka le solanga mampisolanga tiako tenenina hoe la note du gouvernement tsy fantatra zao hoe izy asizany no ny fanakalo tao anatiny satria raha ny zavatra nyresahana dia le FFKM ny anisan'ny tarika ny fifanakaroza-kevitra ary tokony misy ny fifanakaroza-kevitra mialoha nitondrana ny teteza mita fanontaniana androany hoe tsy ho atao indray ve zany zay zavatra zay fa efa iny le izy dia rahatsy tiakany tsy tiakany dia atao zay na dia maro ara ireo atao hoe tena nitarika tao anatin'ny tolona ny kolektifan'ny ZNZ zay efa niantso hoe mba tokony atao ny fifampidiniana ny plateforme amen alliance na plateforme niantso ataoko hoe io volavolan-dalàna ny resaka teti-bola io ny projet de loi de finance initiale ilaina ny fampidinika azy satria ny politika teo aloha ihany ankejoary zay efa milavintsika sy ny toerintsika fa mamboatra ny firenena no tongeny tsimbazazo ianao no miteny an'izay dia zay no mahatonga atsika hoe andao toana natao le pétition misy any amin'ny 7 entité a zay nanao signature an'le pétition zay natao androany zany tsika mitodika ihany koa hoe sao dia misy zavatra tokony ho atsaraina kosa ka tokony hoe tsimbazazo nareo iresaka amin'ny député zay efa nanao fanambarana teny zay ary efa miteny hoe mba sokafana kosa ny adevitra fa tsy hoe misy moa ny filazana mbola ho atsaraina kely izy sanam'izao fa le communication zany tsy mazava inona ny zavatra tokony iarahana midinika eo anatrehan'ly satria araka ny fomba fitenenana teo hoe indraindray rehefa tsy miteny ianao dia zay fomba ahitany azy any androsony azy le PLFI kosa aloha ianao efa nahita an'le efa nahita satria le PLFI ary ianao zany efa nisan'le consulté tao anaty ineny efa mivoaka le izy matsy ny efa mivoaka le izy na dia hoe ao tsy zay mpanao gazety zany mba mahitahita nareo mahita fa hoe fa fotsiny hoe entsimbazazy eny anivon'ny pouvoir législatif no ikarakarana ny fanovana samihafa ao anatin'le izy ajaniko aya iny fanofanitritsika dia hoe mba isy ny fifanakaloza-kevitra mba ho fanatsarana zay zavatra zay satria anisan'ny zavatra nytolomany reny dia ilaina manatsara azy ka ny mpitatana ny assemblée nationale moa zao dia olona vokatry ny tolona daholo a minona fa tsy ho diso anjara zay fa fanontaniana hafa ny aty hoe ataontsika amen zay amen zay le plateforme dia inona mahasamihafa le amen sy le hoe KMT mitsangana koa mantsy le hoe komity miaro ny tolona ao anatin'ny venareo satria ny ao anatin'le amen aloha tsy misy atoko politika ao anatiny atreto aloha fa ireo karazana entité plateforme alliance des plateformes nonjoro raha tsy diso hoe le KMT telo andro efatrandro ny nainona azy fa izay efa nandritran'ny ataoko hoe tao amin'ny 20 jours to ny efa nitsanganana miezaka manara-masa ny fivoaran'ny toejavatra misy miezaka ihany koa ary mitondra ny anjara briky raha lajoary anisan'izay ny lafiny resaka jiro izay ny nahatonga anay nidodidodina kely hatreny avoloha ny teny hoe misy ny vahaolana amin'ny lafiny resaka jiro satria le 150 000 baril zay mipetraka ao atsimiroro dia efa nampahafantarina ho retany ren-danitra fa misy any professeur Solofo Jonisy afaka nentinay teny anivony 13 mai izy na dia tsy pakeny amin'ny 13 mai nampahafantarina hoe afaka hovainy izy amin'ny maha-professeur azy zay manana ataontsika hoe brevet maro au niveau international ny manazava an'izay dia teny ajoary hoe
misy mivaolana rezaka nato fandroantsika mbola manontany tena hoe ahoana ny andraisan'ny fitondram-panjakana zany mbola le système teo aloha ihany ve zay nambotry ny firenena no toizatsika ray volana mahery zay aiza hoaitsika satria natolotra ny fitondram-panjakana le izy manantena isika fa tsy anosy-botanana ny fitondram-panjakana ty loatra mba fanamarihana kely any tsika mpanaraka ihany koa am'izao fa mba tsy tapaka ny jiro am'izao fantarana solangy zao asa tsy mahazo tapaka io joary rehefa etotsika aloha ka tsy mahazo tapaka satria matetika ma tsy de tapaka de averina sotro zany iny entre parenthèse iny amaranantsika amin'ny fotoana tiana arandrena solarimina ianao ve ianareo amin'ny HFKF ve na ianareo amin'ny amenna ve mino an'ilay refondation ary manatena fa izotra ho am'izany raha izao lalana alehan'ny firenena zao mahitsy ny filazazy ny refondation tsy afaka décrététsika joary ny refondation de mila fijoroana mila fiaraha-miasa ary mila tena ataoko hoe fiaraha-mientany malagasy rehetrarehetra zay amiko ny atao hoe refondation manana opportunité tsika fa 7 faharoapolo fa 20 ny volana novambra ho an'ny kristianina manokana aloha manasa anao manokana isoratra anarana ijeriny any amin'ny page Facebook ny conférence nationale chrétienne misy fiche d'inscription fa rehefa manao le fiche d'inscription ianao satria ny olona ny atoerana voafetra ihany ny toerana dia izay mahafeno ny toerana mialoha no afaka miditra ao anaty fa rehefa mahavita le inscription ianao dia misy sarany 10,000 ariary 50,000 ariary tafiditra ao anatiny sakafo sakafo atoandro mandritra ny 3 andro dia mahazo ianao ohatran'ireny le mandeha billet any amin'ny concert ireny misy ny anaranao sy ny numéro d'inscription zay zany ny fisoratana anarana ao anatin'ny conférence nationale chrétienne zay anasananao manokana ireo loha hevitra folo manandanja eto anifon'ny firenena no iarahantsika midinika ao anatin'le izy fa fotoana anankiray koa nefa io ahafahantsika mampiombona ny tenan'i Kristy ary miara-mientana ao anatin'izay tsoakevitra izay tsara manamarika joary hoe ny any amin'ny faritany ihany koa efa misy manatanteraka an'izay marina hoe faritany 5 no vita tety hatreto fa ny any Antsiranana hoezana ny manao azy amin'ny alalan'ny fahita lavitra moa zany na ny ampitaindavitra tsy haiko ny filaza azy fa ny tanjona zany dia hoe ny any amin'ny faritany ihany koa dia hitonona an'ireo sosikevitra avy any amin'ny faritra dia izay no anentanana hoe afaka mitsidika na le page na lay ataoko hoe ny site web cnc madagascar.com misy toyany dia jerevy io fa ao no misy ny tarikevitra ao anatin'izy fa ny tena zava-dehibe zany dia zao ao anatin'ny resaka fanondrenana ny firenena isika ny tenin'ny Estera toko 9:2 ataoko ahoana no fijerin'ny loza zay anjony firenena andaontsika tsy hitazana fotsiny andaontsika ihany koa mba isan'ny mpandray anjara ao anatin'izany hoe fanondrenana ny firenena zany ary rehefa tsika no mandray anjara ny référence atsika dia ny tenin'Andriamanitra sy ny baiboly tsy akanavaka io na katolika protestanta tena ilaina ny manamarika an'izay izy io ny fikambanana mampiely baiboly malagasy moa nanisany hoe mitarika azy ao anatin'izy fikambanana maro samihafa no miaraka amin'ny salahy tena tsy anavana na ty amin'ny fiangonana zoka na fiangonana zandry na ny fikambanana kristiana na olon-tsotra ianao afaka mandray anjara kanefa misy fenitra ihany napetraka satria tena voafetra ny toerana sora tompoko sora ndrendra tompoko tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandrapitafa tompoko vavy sy tompoko lahy